Miraba ny vahoakan'ny Tuléar tsy akanavaka manaraka direct kely ataoko ity satria afaka adiny ray afaka adiny ray zany dia tapitra ny vampelezakevitra ka te hisaotra manokana ny vahoakan'ny Tuléar ny tenako tamin'ny fahendrena satria noraisitsika tamin'ny fofeny fitiavana ny meratsika tsy iza zany fa i Frérot nandritra niny campagne niny saotra tsika fokotany aby lahy ao nareo anketsaky sakabera baka avaratrany ziskany timoany nareo akembe ho akembe ba sora iaby isorana koa anareo rahalahy mpifaninany aby sora aby tsika nahavita campagne regny moa ny vita nambaratsika tamin'ny vahoaka ny Tuléar fa ny ahy aloha de mboary raha otiko eto dia manohana any Frérot ananareo satria zaho sy teny Randriana Soniaiko de matoky fa i ananareo Frérot io anabavinareo anadainareo Frérot io no atokisany sy teny Randrianasolo ny aiko afaka nasoatanatsika to raha ny fanarahana voalohany tsotra anatin'ny 2 andro pompe iaby maty manerana ny Tuléar io tsy maintsy atao zay ampandeha azy fa raha raiky tiako ambara koa ao anatin'ny zay zavatra zay de mila tsy mifamitaka atsika Tuléar nareo ny antony natapaky pompe maro eto Tuléar manko dia tsotra ny antony natapaka azy satria tsy voaloha le facture tsy voaloha le facture ka ampandehan'ny monsieur le maire miaraka amin'ny honorable Reza satria izy no lehibe ny conseil reo zany no ikarakara fa fikarakara ny pompe maty rehetra anarivony maro eto Tuléar mba hisitraka pompe sika vahoakan'ny Tuléar rehetra ka nareo manendra an'le olo fa le olo koa mila manao contrat raha ohatra ka mangalatsy drala manaiky mariny fa ateritsika amin'ny procureur aleo tsika tsy mifamitaka tompoko lasy tompoko fa zay ny anisan'ny zavatra tonga de asa atao direct manaraka an'izay koa moa anatin'ny 5 tao tsy maintsy vita poste avancé rehetra amin'ny fokotany rehetra efa navita 7 tsika zao 41 moa ny fokotantsika de reo 30 mahery reo tsy maintsy vitaina koa manena moa ty mandritra ny 5 andro satria tsy le police tsy manana carburant aleo tonga de mipetraka eny amin'ny fokotany izy hampenana ny insécurité dia akoatrin'izay tsy atao amin'ny lalana eny avao koa jiro fa ezahatsika mametraka azy anaty tanàna reo zavatra reo fantatray fa misy impact mivantana mahabe ny tanàna ny Frérot zay hisitraka an'izany isika vahoakany Tuléar misy moa fiaraha-miasa amin'ny
sy fokotany tsy maintsy isina zany zavatra ary zay mbola itenenana eto andreo matao préfet tsy maintsy atao ny élection reo sy fokotany nalanao reo satria na tiana na tsy tiana tsy nanara-dalàna fa nalàna azy fa resaka politika tsy maninona izahay tsy mampanina nefa rehefa vita kosa le élection ataotsika le rehefa vita élection ny communauté dia ataotsika io zavatra io zay zany no karazany fisorako anareo vaoaka antolera zay atrano atao fa natory fo tsy mety laila tsy misaotra ny longonay reny soa aloha campagne nataotsika teo fitsidiana ny fokotany iaby tsy nisy fokotany tsy nitsidiana tsika rehetra nitsidianay ka ia mahita kahy natsapa hoe teny frérot teny sy teny radiasonaiko teny raza teny reny olona mpanaradianay reny namangy anareo isaky ny fokotany nanao propagande nanome programme anay zahay fa ambonin'izay rehetra zay zahay tompoko de manohitra ny base toliara ka fa mitena eto fa ny teny moa ny ministra ny mine de mbola nandainga koa misy mine fa tsika moako mba nitahin'Andriamanitra ihany zavatra lazainy io compagnie bourse ngeza be io hafa zavatra lazainy ministre ny mine hafa fefapelatana sy teny radiasolony aiko conférence de presse nataony compagnie zay nividy an'io base toliara io ho gaga isika vaoaka malagasy no itenenako hoe voafitaky tsika na ny ministre mine koa mitovy amin'ny DG ny base toliara iny mandainga ny vaoaka malagasy hambarako aminareo hotrinina ny vola ho azony toliara fa hitomany isika rehetra hambarako aminareo fa mandainga monsieur le ministre nahita 4000 olo iasa laingy zany hambarako aminareo dolo ny taratasy rehetra ananako zany rehetra zany amiko ao iaby taratasy rehetra momba ny base toliara nisan'olo iasa eo loza hoy izy président Marc Ravalomanana zay de sahatsika no amidy any toliara am'izany zavatra tsisy dikan'izany hambarako amintsika ny engagement nataony fanjakana vonina hanova lalàna mba adinio ane zany vonina zany fanjakany Rajoelina hanova lalàna zay tiavany io société io azy ary terena izy hanao déclaration zay mampatonga androzy manao déclaration terena voavindim-bola ny fanjakana ananako zany taratasy zany rasa ingay ingénieur Rajoelina zay nitarika an'io rasa izy teneny hoe diso zavatra teneniko zao ananako tompoko le taratasy rehetra ary mbola ho lazaiko amin'ny vahoaka malagasy tsy mety amiko raha ho tompotrano miona isika ka izay tompoko no zavatra tiako hambara amintsika hambarako amintsika daholo reo zavatra reo ny taratasy ny société io momba ny base toliara ny conférence de presse zareo momba ny base toliara mifanoitra zavatra lazaina aty olo reo vonina hamotika atsika ary azadinono vonanaiky fotsiny fanjakana nanao déclaration ny bourse tonga de niaka 6,7% ny bourse tao anatin'ny déclaration zareo mahazo tombotsika ho vonoiny zavatra vola ho zaraina amin'ity région ty zany tena tsisy dika tsisy de ary zany ny tena pinatra dika zay kapiky kely ho nomenainareo Madagasikara kapiky kely voanjo kely nomenainareo Madagasikara nefa ho vonona ny bababitsika misy aretina kiakatra misy arety reo fa aza mifandainga atsika tompoko président Ratsiraka mihitsy ny teny hoe raha vo be de be n'olona voan'ny cancer zany rehetra zany hambarako amintsika rehefa tonga fotoana fa hoy izy zako hoe 23h14 fidio numéro 3 azadiny koa mifidy any tojo ao Antananarivo
ny mpanohitra rehetra manerana ny faritany ngeza eto a Madagasikara fidio daholo ho atsika miaramila zandary polisy zay tahampiasain'ny fanjakana handeha ho any Antananarivo ifidy any enareo no nianatra lalàna amin'ny anaran'ny fitiavan-taninjaza ny tompoko aza manao an'izany izy fantatsinareo ny alàna amin'izany aza simbainareo ty fireneny ty ho atsika président Fokotany ao Antananarivo ambaraonareo ny marina ho atsika vahoaka ny Antananarivo de miangavy anareo a hoe raha misy olona hitanareo andeha hifidy tsy mipetraka eny hoentinareo amin'ny président Fokotany ao hoentinareo président Fokotany ao hoe avy aiza ty mipetraka iza ty mba halalana ny marina rehetra ary mangataka ao mba hambara amin'ny fomba ofisialy ireo anarana rehetra sy efa fantatro efa vitatsika rehetra io ny anarana rehetra zay olona ao amin'ny Fokotany ireo mba ho fahampanontany hoe petraka eto amin'ny Fokotantsika marina ve zany olona izany e fa iza koa olona 35 000 de fidy any Antananarivo raha tsinako ka tsy mety ho vitaitsika io fividiananao Antananarivo koa sika rehetra avy amin'ny faritra rehetra mifidy antoro aza mety ho fitapitahin'olona hoe tojo mpanavakavaka za tsy mahatsapa an'izany tompoko tsy manavakavaka zany izy manoha anazy isika toanatsika izy sapotahin'Andriamanitra toany frérot koa moa akaiko eto avao fa azafady ralahy be bakao ty mba hisaotra olo rehetra io tsy nataonareo lavitsy vita zay propagande tsy misy aly io tsy misy foraty zahay tsy nanaraty anareo ralahy tsy nanaraty zahay propagande avao nataonay fa nareo nataonareo aby zay raha ny azonareo teneny saotra tompoko sabotahin'Andriamanitra bisou ndao razako misaotra anao razako zay koa lay tantiny ao tonton amavatsy de ao nareo iaby misaotra nareo nareo moa ivolany zao fa tsy fointena fa nafinaritra mba miona nareo manahaka an'izao nareo akembe ao koa lahy misaotra betsaky nareo akilifaly tia anakiny lahy ka ho ben'ny tanànatsika io misaotra aby lay mbena ndao tsy sabotahin'Andriamanitra